esory io vato io fa io no manakana ny Lazarosy tsy hitsangana amin'ny maty. Esory io. Fina ny antony nahafatesan'ny Lazarosy? Jaona 1:20, 4. Marary Lazarosy. Dia zao lazain'i Jesosy amin'ny aretiny io. Jaona 1:20, 4. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana ny antony izany aretiny izany, fa ny ampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra mba hankalazany ny zanak'Andriamanitra. Tsy ho fahafatesana ny antony izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra amin'ilay zanak'Andriamanitra nirahany. Marary ny firenena malagasy ary efa maty. Dia hoy Jesosy hoe tsy fahafatesana ny antony io revoaka malagasy. Izao fantrana miantra tany amin'ny hoditra zao, tany amin'ny akalana zao, mahazo ny firenentsika zao, tsy ho fahafatesana ny antony zao. Tsy ho fahafatesana fa anehoana n'inona? Ny voninahitr'Andriamanitra. Ataovy mafy ny aleloia. Ataovy amenna mafy dia mafy. Tsy fahafatesana ny antony zao. Kanefa ny nanina ihany Lazarosy, maty sa tsy maty? Maty ihany zany Lazarosy. Fa tsy maintsy maty Lazarosy mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, fa Lazarosy tsy maty fa matory. Dia andeha hozy Jesosy aninona? Hamoa azy. Angady ampidiritsika amin'ny Gideona ny fandresena ny fahatrahana koa zany. Narary mafy ny Gideona tamin'ny 2013. Narary mafy ny Gideona tamin'ny 2013. Maty. Maty tao. Tsy fahafatesana no antony zany. Fanehoana n'inona? Ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy fahafatesana ny antony zany, fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Nilevona tao tokoa ny Gideona. Eo izy ny tompo, esory ny vato manaka anazy amin'izay. Efa nesorona tamin'ny lahady ny vato fa meo voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka. Efa nitsangana tamin'ny maty. Lazarosy. Azonareo ve zany? Dia mbola misy olona mbola mieritreritra mbola ny tany bongazo ihany hoe tany amin'izany resaka izany. Esory ny vato. Dia hoy Marta nabaviny, 9:30. Hoy Marta nabaviny maty tamin'ny tompoko. Maimbo izy ireo fa efa efarana izay. Hoy Jesosy tamin'ny tsy voalazako vafa raha ino ianareo dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Io ny problème antsika fiangonana. Io koa ny problème ny GFFM. Esory ary ny vato. Dia hoy izy indray hoy izy Marta, efa hatramin'ny 2013 anie io nefa nilevona tao hoe. Ka ho esorina ve io tsy ho maimbo be. Inona koa no vitan'io? Ary zay mbola mahatonga antsika ny akamaroantsika mbola tsy mazoto miditra amin'ilay Gideona fandresena ny fantrana. Satria nefa maimbo io, fa maty io, tsisy ninona azo antenaina intsony io. Nefa tarehy voalohany dia nanontaniana, mino ve ianao fa zany no fananganana amin'ny maty hoy Jesosy? Mino zany va ianao? Ie, mino a. Esory ary ny vato. Ohatra nefa maimbo izy io a. Io ve dia mbola hitsangana? Io ve dia mbola havita ininona? Dia havita andresy ny fahantrana zany ve io? Zany ny tsy anesorako ny vato. Satria za ohatra ny kely finoana hoe efa maimbo tao ve dia mbola hitsangana avy eo. Tsy voalazako anao ve hoy Jesosy? Tsy efa voalazako anao. Fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorina ny vato. Dia lasa amin'izay ilay olona niasa. Tsy mipetraka fotsiny fa nandeha niasa. Tsy neverina fa manakatsakana ny vato rehetrarehetra tamin'ny varavaram-pasana io dia nisikirina daholo. Toy ny misakatsakana sikiro hiala teo. Asory teo izay manakanakana ny fisokafan'io vato io. Na izy na iza. Na GFFM izy na apokalipsy na ny ivelany. Zay manakatsakana ny vato io, asory teo. Akosao io vato io. Aza vely ibany eo tsony. Raha vao nisokatra ny vato, dia hitantsika ny tantara
fa da nino Lazarosy nitsangana ary efa nitsangana Lazarosy mbola nisy inona mbola nisy fatorana ina lazain'i Jesosy esory ninona izy esory le lamba mamatipatotra azy io vao io mamatipatotra azy io za lazaiko amintsika voaka malagasy tsika fiangonana zay menao amin'izao fotoana zao fa raha pitso esoriny io vato io dia hitsangana ka hiala daholo amin'izay zay mamatipatotra ny vahoakan'Andriamanitra rehetra sy ny malagasy. Halleluja, amen. Hiala io fatopatotra rehetra io ifatorana mampahatra ny firenentsika io ivato manakana ny fandrosoan'ny firenentsika io isika izao no irahan'i Jesosy hanala azy raha vonona hanala ny vato tsika tovy mafy ny tehaka ho reny zao tontolo zao miaraka amin'ny feo mafy manao orak'oraka be itsika ato tokantrano ato asivo mafy be koa ny orak'oraka be dia asivo tehaka faran'izay mafy eniny manodidina rehetrarehetra mafy tsika esory ny vato dia rehefa mitsangana avy eo dia vao ninona dia hitan'izao tontolo zao amin'izay fa mikisaka ny vato fa efa vonona ny voaka malagasy ny voaka an'Andriamanitra anaisitra io vato io hitsangana maty amin'izay ny voaka malagasy ifirenentsika ity hitsangana amin'inona amin'ny maty minjany ve ianareo ataovy mafy minjany ve ianareo asivo orakoraka be asivo tehaka faran'izay mafy be hitsangana amin'ny maty amin'ny fahantrany ny firenena malagasy hitsangana amin'ny maty amin'ny fahoriny ny firenena malagasy hitsangana amin'ny maty amin'ny resaka kolikoly sy ny ireo dahalo sy ny fahantrana rehetrarehetra reo hiala tao ny voaka malagasy fa tsy voatorana io fahasan'io intsony ho azy ny tera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja, halleluja. Mino zany ve ianareo mino ve ianareo fa Jesosy no anangana n'ity fireneny ity dia ho tanteraka eto amin'izay hoe Madagasikara koa ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara fa izy no nanangana maty firenena ity. Halleluja. Dia mazava ho azy fa isika zay anaisitra ny vato itsika zay anaisitra ny vato dia Gideona ho an'ny Madagasikara Madagasikara ho an'ny Gideona anaisitra ny vato rehetrarehetra me ho azy ny dera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja. Fa ny baiko Kristy hoe esory ninona zany ange nydikany hoe ndana amindray mijery ny anarana indray any amin'ny biro mifokotany zany nydikan'izy andeha anaisitra ninona nydikany zany anaisitra ny vato tonga ny fifidianana dia mandeha maninona koa andeha mandatsa bato zany natao hoe manaisitra ny vato satria andatsaka vato tsy vato ibahana fa vato aninona analan'izay sakana dia hitsangana amin'ny maty ohatra ny efa ravoravo ry mba hitra reto amin'izany moa ny hafaliany hoe enao manana havana dia maty io havana io dia rehefa avy eo le havana hitsangana amin'inona hitsangana amin'ny maty tapoko ho an'ny olona zay matahotra faty mitsangana rivatra amin'lefa amin'ny fedrasapaty eo fa ho an'izay olona falo hoe nitsangana ny havany dia hifanoroka amin'izy hoe tsangana indray zanako efa maty re hava malala ao tompo hoe faly ny loko nke be da be ny matahotra faty indray misy miandry faty eo tonga dia miatsika tapoka le maty fa fitsaokan'ny olona anatin'ny lefitrano vina napiatsika an'le maty ka le maty zany mbola nisy sozatra ny vokona atao dia niverina amin'lohany le ozatra dia nitsipaka ny tongony anankiray fa iny tongony nitsipaka iny fa fandosirana tsisy ohatra zany. Misy le zala namanay zay niandry faty tamin'izay mbola tanora tadidiko tsara tany amin'ny adventiste zay tamin'izay mbola tsisy nanam-baty tamin'izany fa mbola tanora dia niandry faty dia tonga avy any zay dia nampandrosoan'le olona dia hitao hoe ity le latabatra atorian'le faty dia mipetraka amin'ny ban
eo tongotry le faty eo zany misy ba mipetraka de miperaperaka teo le namanay de zay mipetraka mifanatrika zany de zareo manatrika ny olona ka le ba io misy tongony anankiroa de misy lavalava ary amin'ny ilan'le tongony isy amin'ny ilan'ny tongony anankiray ity zany satria lava le planche zany ka raha ohatra ianao zany mipetraka amin'ny sisiny indrindra ty amin'ny ilany anankiray ka mitsangana daholo ny olona ato de tonga diny de miainga le aty satria voatsindrinao zany ka le namanay zany izy ny akaikin'le faty eo de izy sady mipetraka akaikin'le faty eo zany amin'le ban no jerevany foana le faty sady mijery an'le faty izy mijery an'le olona de nitsangana am'izay ary le teto fa ohatrany hoe nisy fisotroana kafe sa nisy inona tsangana am'izay le mipetraka try de nitsangana izy resy izy mitavela de izy vao nitsangana daholo voatsindry le ban tonga de iny de nitsingatika am'izay izy voatsindry ny tongotry le maty le mitsangana anankiroa iny voatsindry ny sandriny iny satria ohatra nitaitra izy de nitena tam'le izy voatsindriny izy niainga le maty sady niodina ny anjera tam'le latabatra fandosira ny olona rehetrarehetra tao am'le fitrano ingaraina ary sekisafotra iny fa misy inona nietsika le maty tsy vitany hoe nitraka ihany le maty fa mbola izy nitraka iny de nitotona tam'le fandrina de nohatra ny rirana de latsaka taty ambany fa fandosira lazany eo vao mifanosika indray hoe iza nanindra io le maty fe fa nitsangana fa velona fa asorony lamba hoe sao de velona de niditra indray leo ray aman-dreny be sy namany de nisy niantso hoe Jacquelin tsisy namaly mihitsy tsy voadony ty nampianjerany ty fa tsy velona ty fa raha velona Jacquelin mety namaly ihany izy ohatra fotsiny zany fa tsy Jacquelin anaran'le olona sao de misy mananarana Jacquelin ento de sahiranao ny kabary raha pitso matahotra faty ny olona satria hitsangana ka ina natahoranao faty iny tsy mavitininina intsony fa na de maty kosa arytsika de zao ny lazay amin'ny baiboly azy misy karazana fahafatesana be da be mety hafatesatsika fa raha sanatria ka maty ianao de mbola misy fanantenana sady zany ve Korinthianina voalohany toko fa 10:12 sy ny manaraka hatramin'ny 9:12 diny 12 ka hatramin'ny 9:12 ary raha Kristy nitoriana fa natsangana tamin'ny maty ahoana no ilazany sasany eo aminareo fa tsy mitsangana ny maty fa raha tsy misy fitsanganana ny maty na de Kristy aza de tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy de foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo ary de hita vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izay satria efa nilaza f'Andriamanitra no manangana ny Kristy nefa raha tsy hatsangana ny maty de tsy nitsangana izy fa raha tsy hatsangana ny maty na de Kristy koa aza de tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy de foana ny finoanareo ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo de avery kosa efa nodimandry ao amin'ny Kristy raha am'izao fiainana izao ihany no antenantsika ny Kristy de mahantra indrindra noho ny olona rehetra itsika raha tsisy fitsanganana ny maty na Kristy aza izy tsy naninona tsy nitsangana mino venao ozy izy Jesosy matsy amin'ny marifa izaho no fananganana amin'ny maty sy ny fiainana mino zany va ianao mino aho ozy izy Marta mino zany ndao ary esoro ny vato fa efarana ny tao fa maimbo izy tsy efa voalazako taminao ve fa raha ino ianao de asehon'Andriamanitra anao ninona voninahiny de nesorona ny vato fa nitsangany Lazarosy de tahak'izany koa tsika raiso amin'ny tenatsika zanakitsika vaditsika ray aman-drenitsika izay nitao sy ny fahafatesana maty tokoa izy fa sambatra ozy izy zay maty eo amin'ny tompo fa ny asany maninona manaraka azy ihany hitsangana izy fa tsy maty izy io fa matory rehefa maty eo amin'ny Kristy ianao levina ntsangana araka ny soratra masina de tsy maty ianao fa matory zay le miambena fa amin'ny oratsy ampizinareo ny veninina zanak'olona de miambena ka zany fahafatesana zany ny apôstôly Paoly tombony ho satria maty amin'ny Kristy dikan'izany ina natahoranao no faty raha tahaka manokana aloha tsy matahotra an'izany na oraonanao na ovononao fa tsisy olona maty zany raha tsy tonga ninona
ny andro ka raha fa tonga ny andro tombony ho andra iny fahafatesako ka rehefa maty a tsy maheno marary lamosina intsony rehefa maty a tsy mahery aretim-bavony intsony rehefa maty a tsy maheno aretina hodidina any amin'ny hôpitaly vavony na prostate na tenda na fo na tsinay efa maty a matory de matory ianao matory be tsisy ninona enonao intsony tombony anao ny fahafatesana misy olona miteny enao nga tsy mataotry ny faty zay mandratsy anao nga matahotra raha zao aloha ny maty ohatra ny tena enjana matahotra an'izany raha zao fa hoana za mbola afakabady za mbola kely anaka fiangonako mbola kely ty ve de efa faty sady de ahoana za mbola te hiatana misy olona matahotra ny faty fa zao ho an'ny zanak'Andriamanitra tsy olana zany tsisy mampanazy an'izany tsisy matahotra ny faty zany raha mbola zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy efa nandray ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany tombony ho azy ny fahafatesana zany akory ny tsy midika efa de ndeha hisotro zava-mahafaty a satria zao ny famantarana araka zay minona misotro zava-mahafaty ary izy tsy hampaninina azy zany fa makafanahany izy indray zany makafanahany Jehova zany tsy akory hoe nandray menarana izy tsy hampaninina azy zany de ampandraisinao menarana daholo ny zanakao ianao koa ndray menarana nefa olona tsy spesialista amin'ny momba ny bibilavy ianao matiny eo ianao za de gaga amin'ireny amin'ny télévision reny mijery amin'le canal 7 reny misy le olona mpikirakira bibilava reny fisamboranjareo le bibilava any anatin'ny toerana tsirairay avy any antranon'olona any nefa bibilava vao manaikitra anao ndray mpandeha fotsiny tsy misy karaha 24 heures ianao de matiny fa hainjareo misambotra an'iny ary tsy atahorany a ianao ve de olona tsy zatra an'izany de hoe hoy ny baiboly zao ny famantarana araka zay mino andray menarana izy tsy hampaninina azy zany sorava-mahafaty izy tsy hampaninina azy zany de hisotro am'izany ianao makafanan'Andriamanitra maty am'izany koa ianao fa tombony ho an'voaka an'Andriamanitra ny fahafatesana fa raha tsy nitsangana maty Kristy de tsy hitsangana koa tsika de zay koa ny sarin'izany mazava koa zany fa Kristy fa nitsangana tamin'ny maty miorona ny finoantsika efa tsy ho veritsika de ozy hoe mino zany ve nareo fa hitsangana maty koa ty Madagasikara ty mino zany ve nareo fa hitsangana maty koa Gideona fandraisana amin'ny fahantrahana io de hoe mino zany zay de mitehaka atsika satria mino an'izany mafy be de mino tsika fa hitsangana amin'ny maty ka rehefa mino zany tsika de asaina miasa esory ninona ozy izy esory ny vato esory ny vato fa ny ratsy fanahy tsy mino an'izany fa itsika nasaina nino an'izany esory ny vato ary ataoko hoe amin'ntianatsika azy a zao ny voalazany salamo 4:30 ny maratsy ny miala amin'Andriamanitra ary ny mahatsara ny miavana aminy amin'ntianatsika azy ny maratsy ny miala amin'inona ozy izy inona moa zany ny atao miala amin'Andriamanitra tsy mino omena baiko hoe esory ny vato de tsy manara satria tsy mino an'izany hoe isy zavatra hitsanganao de miala amin'ny n'Andriamanitra maty ny ara-panahiny miala amin'Andriamanitra fa inona mahatonga an'ilay fahafatesana ara-panahiny ka mahatonga ny olona hiala amin'Andriamanitra reto ny toetrany ndiny voalohany miota milaza atao-poko ny amin'ny ratsy fanahy hoe tsy misy fatahoran'Andriamanitra ao aminy ny olona maty fanahy mbola velona vatany mandendeheny reny olona reny a de tsy misy fatahorana an'Andriamanitra ao aminy tsy matahotra an'Andriamanitra izy ka natao am-piangonana ary izy de manao zavatra tsy tokony atao teny zay tsy tokony teneniny ety anoloana ty tsy loko volany olona milelalela amin'ny olona eran'ny tanàna miady eran'ny tanàna tabataba ty tsy mitabataba ary manome fanafitohinana ny hafa hoy ny baiboly raha misy manome fanafitohinana amin'ireo madinika reo tsara ho azy ozy izy raha fatorana vato ny tendany de atsipy aizy ozy izy any anaty ranomasina sasany tsy misy ataony efa tsy manome fanafitohinana olona fotsiny zavatra ataony satria tsy matahotra an'Andriamanitra inona ny zavatra ataony andininy faharoa salamo 4:30
fa miarahaba tena izy ny amin'ny tsy ahitana ny elony ka hankahalana azy. Miarahaba tena amin'ny tsy ahitana ny elony, afenina any zany ny elony rehetrarehetra te za olona tsara ohatra ny olona rehetrarehetra izy koa no mahita ny zavatra ataoko any ambadika any. Andininy fahatelo, ny tenin'ny vavany dia faratsiana sy fitaka. Tsy mba misy teny mba mafalina mba mampahery anao fa dia teny mivoaka fanafotoinana, teny marary, teny fanevatevana, fanivaivana olona, fanopana olona. Zany mivoaka amin'ny vavany, sady mikitokitona sy mitrerotrerona. Andininy fahaefatra, faratsiana no saintsainy eo am-pandriny. Amin'ny alina izy dia efa mieritreritra an'izay adalàna rehetrarehetra any. Saranao an'izao afa za mahafaty anazy zany, za koa tsy ampirorona amin'izany, za tsy ampitahorona amin'izany. Faratsiana no saintsainany eo am-pandrina. Dia io nampatonga ampitoroteny ilaza toy izao, ampitoroteny toko fahavalo, andininy 12. Vadika kely tsika oabolana dia mpitoroteny toko fahavalo, andininy 12 ka hatramin'ny 17. Toroteny toko fahavalo andininy 12 hatramin'ny 13. Page 616 izy raha baiboly protestanta tsy misy référence. Toroteny toko fahavalo andininy 12. Saingy tsy taterahana vetivety ny famalinany ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanotaka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa isoany izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy isoa ho an'ny ratsy fanahy, fa toy ny aliko izy ka tsy haritra ela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Saingy tsy taterahana vetivety ny famalinany ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Za zao manao ratsy, zina zao no mahazo anay, ka maninona zao? Za zao tsy mivavaka tsony, za zao tsy manao fafolo-karena tsony, za nga manao zay asana, ka maninona zao e? Saingy tsy taterahana vetivety izy ny ratsy ataon'ny olona, dia izany ny fikirany amin'ny ratsy atao. Fa matoy mbola tsy miantra aminao, mbola te hiala-nenina aminao Andriamanitra. Ianao ve afaka handositra ny fahafatesana? Toroteny toko fahavalo ihany, andininy fahavalo. Toroteny toko fahavalo, andininy fahavalo. Tsy misy olona manan-kery ahatana ny ainy, na manan-kery ny amin'ny andro hafatesany, ary tsy misy fahafahana amin'ny ady, ary ny ratsy fanahy tsy ho voavonjy ny faratsiana. Tsy misy olona manan-kery ahatana ny ainy, na manan-kery amin'ny andro hafatesany, na filoham-pirenena io, na premier ministre io, na olona miliardera io, na olona manana ny ampy rehetrarehetra, ataoke sorona ny mahantra, voaka mahantra rehefa tsy manam-bola dia maty. Fa tsy misy olona ozy izy na iray aza, tsy misy olona na iray aza manan-kery ahatana ny ainy. Hoe za mbola tsy ho faty, mbola tazoniko rangaty ea, mbola kaforika eto ty aloha. Kaforiana amin'inona? Tsy afaka mikafiry an'ino eo tena aleo maty androany toy izay maty mariny maty? Rapitso ve? Aleo maty rapitso toy izay maty? Tsy voakafirina ohatra amin'ny rapitso? Tsy manan-kery amin'ny andro hafatesanao ianao fa dia vitany ianao rehefa maty ianao. Dia izany ny fikiran'ny olona amin'ny fanaovan-dratsy. Satria izy mbola mieritreritra hoe aitsika za zao maninona. Fa na izany ary, na maty amin'izany fanaovan-dratsy zany ianao, na mbola tsy maty ianao fa mbola mifikitra amin'izany, dia tadidio tsara. Zao no lazain'ny Salamo toko 4:5. Salamo toko 4:5. Salamo toko 4:5. Jehova ô, mipaka amin'ny lanitra ny famindram-ponao. 7. Endre ny hatsarany famindram-ponao Andriamanitra ô. 7. Fa ao aminao no misy loharanonaina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Amen. 10. Apareto amin'izay mahalalanao ny famindram-ponao ary ny fahamarinanao mahitsy fo. Izany hoe itsika na dia tsy mino aza, itsika na dia tsy manana fanantenana aza, kely finoana, mpakafanan'Andriamanitra, mafiatoko amin'ny toetrantsika tsiraray avy io, dia Andriamanitra mbola mamindra fo amin'ny zanany foana, ka tsy mbola naringa antsika fa mbola eto hatramin'izao fa omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! 7 io, fa
ao aminao no misy loharanonaina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Amen. Ny fahazavanao no ahitana inona ozy izy? Fahazavana. Ka zao ry voaka malagasy, midy io varavarany fasana io, anatin'ny fasanao mazava ao sa maizina? Maizinao. Fa mibaiko Jesosy, mibaiko atsika izy, esorony ny vato. Fa rehefa esorona ny vato io dia ny fahazavan'i Kristy io no ahitantsika fahazavana. Fa hitsangana maty Lazarosy, hitsangana maty ty firenentsika malagasy ity, dia ahitany mazava amin'izay. Fa io mazava io mazava io dia ilay Kristy ho an'ny Madagasikara, Madagasikara ho an'ny Kristy izay anangana nyty firenena ty amin'ny maty. Mino zany ve ianao ry voaka malagasy? Tavy mafy mino zany ve ianao e? Dia ome voninahitra ary le mpanjaka mpanjaka. Amfeo mafy manao e! Amfeo mafy manao e! Dia tsika hitsangana ary hivavaka hisaotra an'Andriamanitra fa mino izany toko itsika. Hivavaka ary isika. Jehovah'Andriamanitra raha eo, mipaka amin'ny lanitra tokoa ny famindraponao. Indre tokoa Jehovah'Andriamanitra raha eo ny hatsaran'ny famindraponao. Ampareto aty amin'ny vahoakanao izay manompo anao andro aman'alina izany famindraponao zany Andriamanitra. Satria dia izay tokoa ny vahoaka mafiatoka, izay ny vahoaka mpimonomonina, izay no vahoaka mpijangajanga, izay ny vahoaka mpakafananao. Ary dia maty fahavelolo izay, miriorio mandehany. Fa ianao kosa Jesosy ny efa nilaza fa tsy ho fahafatesana ny antony zany, fa nanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Efa maty koa ty firenena ity, vahoaka naliny atapitrisany nefa maty teto amin'ity firenena ity. Nilevona teto izay, nyaina tao anatin'ny maizina teto amin'ity firenena malagasy ity. Satria milevona anatin'izany fasana izany ka misy vato izay mibahana izany fasana izany. Ankehitriny tonga ny baikinao Jesosy izay manao hoe esoro ny vato, esoro ny vato, fa hitsangana ny firenenao malagasy, hitsangana maty ny antoko Gideona zay FFM miady amin'ny fahantrana, hitsangana maty ny vahoakanao izay tao hoe maty ara-panahitra amin'izay, ka dia ringana teny an-dalana ka tsy tafaradia aminay intsony, fa mbola hitsangany reny noho Jesosy. Ka nanontany ianao manao mino zany ve ianareo? Dia hoy izay hoe mino izahay. Misaotra raha eo fa ny fahazavanao tokony no hitanay, ary ny fahazavanao no andrakotra ty anatinay, ny fahazavanao no andrakotra ty firenena ity. Dia tsy ho fahafatesana ny anton'izao fahantrana izao, fa ho fanehoana ny voninahitry ny anaranao, satria nesorona ny vato. Anao ary ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay, ny anaranao Jesosy nangatana izany, vavaka izany. Halleluja, amen.